Mametra-panontaniana foana ikoto amin'ny kristianina izay mino any Jesosy Kristy. Miezaka aho izy koto tsy hametra-panontaniana nefa noho ny zava-misy sy ny zavatra hita metranga eny amin'ny fiarahamonina dia voatery tsy maintsy tafametra-panontaniana ihany. Hoy koto gaga ary talanjona ahy hoy izy koto raha mahita ny fomba amampanao ny kristianina ankehitriny. Raha ny fahazahoako azy sy ny raha ny fiheverako azy dia mety indraindray angamba dia naninona ikoto ny amin'ny maha malagasy azy ary naninona ikoto tokony tsy malagasy izy fa tokony vazaha satria mahasorenany koto ny fomba fihevitry ny malagasy sy ny fomba amampanao ny malagasy izay mihevitra azy ho kristianina ary izay himatimatesany ireo isanandro fa i Jesosy Kristy dia tompony ary i Jesosy Kristy dia mitondra vonjy sy famonjena azy amin'ny fiainana. Nohon' izany dia tena kivy tanteraka ikoto lehilahy mahitsoambo fa na zany na tsy zany aza dia miezaka foana ikoto manokatra ny fijeriny kristianina, miezaka foana ikoto manokatra ny fijeriny ireo zay mpanaradia any Jesosy Kristy taty aorina. Ny voalohany indrindra dia anisan'ny zavatra izay tena mahakivy any koto amin'ny kristianina ary tsy koto irery ihany no kivy amin'izany fa misy andian'olona maromaro izay mandinika sy mieritreritra ka tsy hitany izy ireo ny tena antony anaovan'ny kristianina izany zavatra izany ka dia tena kivy tanteraka ireo andian'olona vitsivitsy sy ikoto lehilahy mahitsoambo. Manontantena izy ireo fa maninona tokoa moa ny kristianina izay mpanaradia any Jesosy Kristy no mihinana kisoa. Nefa efa voasoratra ao amin'ny Levitikosy 11 dia tsy azo hoanina ny kisoa, tsy azo hoanina ireny satria biby maloto, nefa ny kristianina ankehitriny dia imatimatesan'ireo ny finanana ny kisoa satria matsiro hony ny kisoa. Gaga sady talanjona ireo andian'olona maromaro sy vitsivitsy ary gaga sy talanjona ikoto lehilahy mahitsoambo fa maninona tokoa ny kristianina no mihinana kisoa. Nefa ny Jesosy Kristy izay imatimatesan'izy ireo tamin'izany andro zany dia mbola tsy nihinana kisoa ary tsy nandalo ny vavan'i Jesosy Kristy na indrim-pandeha aza ny kisoa. Nefa aty aorina nefa dia ny mpanaradia any Jesosy milaza fa i Jesosy Kristy no aranjareo ny Jesosy Kristy no mitondra famonjena aminjareo nefa tsy mba manao fomba amampanao ny Jesosy Kristy ary izay Jesosy Kristy imatimatesanjareo zay dia mbola tsy nihinana kisoa na indrim-pandeha aza. Nohony ireo trangan-javatra ireo ary nohony ireo zava-misy hita eto amin'ny fiarahamonina malagasy ireo dia manery ary manindry any koto lasa tafametra-panontaniana ao an-tsainy ary lasa mieritreritra lalina hoe inona no mahatonga an'ity zavatra ity. Koa ireto daholo ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ny lohany koto lehilahy mahitsoambo: pourquoi, qui, à quoi sert et d'où vient. Mipetraka ao anatin'ny lohany koto daholo ireo fanontaniana ireo ka tsy hainy izay hamalina azy ary lasa sorena izy noho ny farany. Matetika ary tsy indray-pandeha fotsiny no mipetraka io hadevitra io ao anatin'ny tambanjotra antserasera nefa toy izao ny famaliny ireo kristianina izay mihinana kisoa ao anatin'ny io hadevitra io. Voasoratra ao anaty baiboly hony dia tsy izay zavatra miditra ao amin'ny vavanao no maloto fa izay zavatra mivoaka eo amin'ny vavanao. Vomaika mametra-panontaniana ihany ikoto amin'io hadihevitra io ka manerany koto ny laza ka nanao hoe eny hoy ikoto ekeko ary raha ohatra ka tsy izay miditra amin'ny vavanao no maloto fa izay mivoaka avy amin'ny vavanao. Nefa hoy ikoto nandritrany izay fotoana ny iainako zay ary nandritrany izay ny faneraserako tamin'olona maro zay dia ankamaroany ireo kristianina hoy ikoto dia
mitsitro ary mitsoka rehefa mihinana sakafo, indrindra rehefa sakafo mahamay iny dia tsy maintsy mitsitro ny sakafo ny kristianina. Nefa ny rivotra izay tsofa ny kristianina ny sakafo hoaniny dia mivoaka avy amin'ny vavany. Aiza am'izany ny fitazoman'ny kristianina ny teny nomeny, aiza am'izany ny raisonnement ny kristianina izay milaza fa tsy izay miditra avy amin'ny vavany no maloto fa izay mivoaka nefa izy dia mbola mitsitro hanina izay hoaniny. Maro amin'ireo kristianina hoy koty no hitako ny fanerasera tamiko dia tsy maintsy mitsitro ny hanina hoaniny rehefa mahamay ny sakafo. Izany no nambarany koto hany kasorena izy tafametra-panontaniana foana isanandro. Ary hoy koty lehilahy mahitsoambo ihany koa dia nanambara izy ny tsy atiavako miady hevitra amin'ny kristianina ozy izy dia ny hoe rehefa misy raisonnement milatsaka ka matafintona izy reo, na ohatra ka misy raisonnement milatsaka izay tsy hainy izy reo ny fomba hamalina azy ka lasa mielokaloka amin'ilay fomba fiteny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Nefa tsy mitsara akory hoy koty lehilahy mahitsoambo fa mamakafaka sy mandinika tsara mialohany hinoako any Jesosy Kristy. Manoloany zany ihany koa dia nanambara moy koto ary tena mametra-panontaniana ihany koa ny aminy hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina hoy ireo kristianina, nefa rehefa misy zavatra ataoko ao anatin'ny Facebook dia ankamaroany ireo mitsara hoy koty lehilahy mahitsoambo dia kristianina avokoa. Aiza am'izany hoy izy reo, aiza am'izany hoy koty lehilahy mahitsoambo ny teny nomenjareo ilay milazaka manao hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina, nefa izy reo ihany no mitsara ao anatin'ny Facebook, izy reo ihany no mitsara ao anatin'ny pejiko hanika mampiteny ratsy indraindray hoy koto. Ary anisan'ny mampametra-panontaniana any koto ihany koa indraindray dia ny eto a Madagasikara hoy koty dia efa maro ny fiangonana ary efa be de be ny mpivavaka, ka maninona mo i Madagasikara no gisitra ary maninona mo i Madagasikara no firenena farany izay mahantra eto ambonin'ny tany. Sa tsy mitavy i Jesosy Kristy hoy koto lehilahy mahitsoambo. Sa i Jesosy Kristy dia tsy manana fahefana hampandroso any Madagasikara. Sao lahy hoy koto lehilahy mahitsoambo mba tsy izy ara ny fomba inoantsika any Jesosy Kristy. Io foana no mahatonga ny koty isanandro mametraka ny fanontaniana ka lasa-lamborona tseriky ary mandinika izao zava-mitranga eto amin'ny firenena izao. Olona tia tanindrazana hoy koty lehilahy mahitsoambo fa nohony io zava-miseho dia marary ihany ny foko satria ohatrany misy fiantraikany amin'ny fahantrany Madagasikara hoy izy ny finoany gasy any Jesosy Kristy nefa tsy mitonga mankany amin'ny fandrosoana akory. Matetika ary tsy indray-pandeha fotsiny ikoty no mamoaka sary miteny ao anatin'ny Facebook mba hilazany fa aza dia miandrandra an'izany Jesosy zany ry malagasy fa tsy hampivoatra ny firenena akory izany. Mamoaka fanehoan-kevitra izy hoe misy sarina mpivahiny anankiray izay mitondra beboly mampiditra beboly amin'ny firenena Madagasikara ary nefa rehefa ireo vahiny re mivoaka dia mitondra harena toy ny volamena, vatosoa sy ny sisa tsy voatanisa. Fomba hentina anjanahana hoy koty lehilahy mahitsoambo mba tsy havita ho saropiaro amina firenena ny malagasy, mba tsy hahavita ho sarotiny amin'ny olona mangalatra harena eto Madagasikara ka mody ampidiriny ilay resaka fivavahana amin'ny Jesosy Kristy. Nohony zany mila mandinika hony ny vahoaka malagasy hoy koty lehilahy mahitsoambo fa tsy minomino fahatany fa tsy entiny fo sy ny fitiavana fahatany aneo fivavahana io, eny na efa mampahantra firenena aza, eny na efa tsy mahavonjy aza hoy koto lehilahy mahitsoambo. Anisany hevitra navoakany koto tam'izany andro zany mo ny hoe any Israely hoy koto rehefa misy olona manao
halatra ao amin'ny firenenan'ireo dia miady avy hatrany ireo ary tsy matahotra hiady nefa avy any no nolazana fa nipoirany i Jesosy Kristy nefa avy any no nolazaina fa teraka i Jesosy tany amin'ny faritra Israely io nefa Israely dia mavita miady raha vao misy olona mikitikitika ny tombotsoa ny taniny, raha vao misy olona manambanimbany ny fireneny na raha vao misy olona mampahantra ny tany fiaviany. Ny malagasy anefa aty lavitra ity tsy avy any Israely mino an'io Jesosy Kristy io lasa menimeny fahatany ary maneky olona hanabado ny malagasy ary maneky olona hakaharena ny malagasy moramora tsotra zao noho ny fitiavana any Jesosy Kristy. Tonga vasaina ry malagasy hoy ko toy izany no hafatra nameny atsipy hony ny tady ozy izy antandroky ny omby ary atsipy ny teny ampony zay mahalala koa dia mandiny tsara ry gasy fa raha tsy tonga saina nareo androany hoy koto tsy maintsy ho tonga saina indray androany. Zay no video azontsika atolotra koa samy amin'ny tsakotsako zay hevitra navokany koto samy amin'ny fandraisany azy daholo isika rehetra fa hevitra ihany iny hevitra izay navokany koto iny fa tsy voatery hanaraky iny daholo ny olona rehetrarehetra fa izay azo raisina dia raiso, izay tsy azo raisina kosa dia avalony moramora. Mankasitrika atsika jiaby na vitanahay ny video hatramin'ny farany ety ampamarana dia tsy adinoko foana ny manentana anareo hiabone ny chaîne YouTube, asio like ny video ary apetrao ambany ao ny commentaire. Zay fa veloma vetivety Gaby Wie, ciao ciao.